Ny faritra Boeny no nandray ny andiany fahatelo tamin'ny lalao miara-misaoma izay notanterahana ny 13 hatramin'ny 17 septambra 2024 ity. Ny miara-misaoma izay lalao ara-panatanjahantena eto anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy fitantanam-bola. Mpiara-miasa Anarivony avy amin'ireo departemanta rehetra arak'izany no niara-ny roa tany Mahajanga nandritra io herinandro io. Ny défilé na ny filatroana no nanomboana ny hetsika ny alatsinainy 13 septambra. Tao anatin'ny fifaliana no niatrehan'ny rehetra ny dia-tongotra, ny zorana avy eo amin'ny katedraly hatrany amin'ny complexe sportif Mahajanga. Niara-nahita tamin'izany fa ampy fiomanana tokoa ny faritra Boeny, nahafinaritra ny maso ny fitafy, naneho ny mampiavaka izany faritra izany. Anisan'ny nanana ekipa mavitrika tamin'ity miara-misaoma ity isika tahirim-bolam-panjakana. Tsy ny avy eto Antananarivo ihany anefa fa hatramin'ireo avy any amin'ny faritra ihany koa. Rehefa izany dia nanomboka ny lalao. Teo amin'ny taranja baolina kitra, nanana ekipa roa isika tahirim-bolam-panjakana, toa ny ekipa jeune ary tao ihany koa ny ekipa vétéran. Samy ekipa matanjaka hoy ny mpifaninana. Fahaiza miara-miasa no nentintsika niatrika ny fifanitsanana rehetra, vokany nandresy hatrany isika, hatrany ampiandohan'ny lalao ka nahatratrara ny ekipa roa ny lalao famaranana. Indrisy anefa fa lavo ny ekipa ny tahirim-bolam-panjakana teo amin'izay lalao famaranana izay, raha ny fanandrina tamin'ny ekipa ny DG Fag ny ekipa tsika jeune dia resy tamin'ny salanisa 3-0. Etsy ankilan'izay, ny ekipa vétéran dia resy ny ekipa ny Ladoany tamin'ny salanisa 3-0 ihany koa. Tsy natao akivy izany satria efa ekipa vice championne ny tahirim-bolam-panjakana. Dan. Teo amin'ny taranja basketball indray, nanana ekipa telo isika tahirim-bolam-panjakana. Tao ny dame, tao ny homme catégorie jeune ary ny homme catégorie vétéran. Tsy nitsanga menatra isika fa niaro tamin'ny fony manontolo ny voninahitry ny TGT izy ireo. Niady tokoa ny lalao rehetra ary isan'ny nampioraka sy nampangitakitaka ny mpijery indrindra ity taranja ity satria dia salanisa kely ihany no nampisaraka ny mpifaninana isaky ny lalao. Teo amin'ny ampaha-efadalana no resy ny impôt ny ekipa vehivavy tamin'ny salanisa 7-20 no 4-20. Tonga lalao manasa-dalana ankoatr'izay ny ekipa homme catégorie jeune saingy resy ny DG Fag tamin'ny salanisa 7-70 no 70. Ny ekipa homme catégorie vétéran kosa etsy ankilan'izany dia niatrika ny DG Fag teo amin'ny lalao famaranana. Isa 7 no nandresen'izy ireo antsika. Miara-mitodika amin'ny volleyball indray isika. Teto tsy nisy naharesy ny ekipa ny tahirim-bolam-panjakana hatramin'ny farany fa dia nobatainy soamantsara ny amboara.
Feno fiara-miasa tokoa ny mpilalao. Hita taratra ny fifankafantaran'izy ireo. Teo amin'ny lalao famaranana dia resitsika tamin'ny 7-3 ry zareo TG FAG. Tapitratra eo ireo lalao kolektif fa hivadika amin'ny lalao individuel amin'izay isika manomboka eto. Ndeha atomboka amin'ny lomano izany. Ny any azo ambara dia tena trondro milomano isika TGT na ny avy eto Antananarivo izany na koa ireo mpiara-miasa avy any Atsinanana. Toy izao manaraka izao ny amboara rehetra azo. Medaly volamena 20, 20 ny medaly volafotsy ary 7 medaly varahiny. Akoatra ny fahazona amboara champion iray sy amboara vice champion iray ary amboara 3e place iray. Isorana manokana ny ekipan'ny TG Toamasina izay nitondra avo ny anaran'ny tahirim-bolam-panjakana tamin'ity taranja ity. Itodika any amin'ny atletisme indray isika izao. Fanatanjahantena ny hazakazan'ny atletatsika 20 metatra, 100 metatra, 700 metatra, 1000 metatra ka hatramin'ny 510 metatra. Ny aretan'ny hafanany mahajanga sy ny ainandro mba ho voninahitra ny tahirim-bolam-panjakana. Raha ny isan'ny medaly azo aloha dia ny TG FAG sy ny SG Sport no tompon-dakan'ity taranja ity. Na izany aza, nandrombaka medaly betsaka isika toy ny volamena 5, volafotsy 4 ary varahana 7. Tsy lavitra teo no niatrehan'ny ekipa rehetra nandritry ny 2 andro ny taranja atsipika Net B. Nahitana ny DGT avokoa na ny doublette na ny triplette. Teo amin'ny doublette homme dia raraka tany amin'ny lalao fifanitsanana ny ekipa voalohany. Ny ekipa faharoa kosa dia nihitsana teo amin'ny ampahavalon-dalana. Teo amin'ny triplette homme indray, resy teo amin'ny 16e de finale ny ekipa ny DGT. Ny ekipa iray kosa dia teo amin'ny ampaha-efadalana voararaka. Ankasitrahana hatrany ireo namantsika ary matoky azy ireo isika fa tsy hijanona hatreo ny ezaka izy ireo hiatrehana ny lalao mbola ho avy rehetra. Ikisaka kely amin'ny taranja lawn tennis indray isika eto. Tompon-daka tanteraka isika atao amin'ny taranja io, nitondra avo ny anaran'ny tahirim-bolam-panjakana ny atletatsika satria dia isika no champion sy vice champion.
Raha totaliana ny medaly azo dia mitsinjara toy izao: medaly volamena 4 sy medaly volafotsy 5. Amaranantsika ny fiainana tsara ny lalao ny taranja tennis de table. Vice-champion isika teo amin'ny catégorie licencié homme, vice-champion kosa teo amin'ny catégorie simple dame ary équipe championne teo amin'ny double mixte. Ny zoma 17 septambra no notanterahana ny lanonana ho fanolorana ireo amboara sy medaly rehetra, ka toy izao arahantsika izao ny santionany tamin'izany fifanolorana izany. Tsy adinoana ankoatr'izany ny fiarahabana sy ny fankasitrahana ny ekipa rehetra izay samy ny kely hery sy ny ady mafy hitondra avy ny voninahitry ny tarim-bolam-panjakana. Nampirisika azy ireo hatrany isika, hanohy hatrany ny ezaka goavana natolotra izy ireo tamin'ny fiatrehana ny lalao miara-misaoma andiany fahatelo iny. Vice-championne double dame, Mianirina Priscilla DGT, Andriana Vony Faniri DGT. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shadows and kicks in my face, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows, my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the
taorian'izay dia nisy ny fifamindrana fanion ho fikarakarana ny andiany manaraka amin'ity lalao miara-misaoma ity. Araka izany dia fantatra fa ny faritra vakina karatra indray no handray ny lalao miara-misaoma amin'ny taona 2024. Fakasitatsika ny Ascanla Buena sy